Tafiditra ao anatin'ny fiaramiasan'ny tany tatsimo eo amin'ny fitondram-panjakana malagasy sy ny gouvernemanta sinoa ary toanan'ny sampadrarany firenena mikambana misahana ny fambolena sy ny sakafo FAO ny tetikasa famokarana ny vary safiotry sinoa eny amin'ny ivitoerana Andranovaky Mananjara Mahitsy. Velaran-tany hatrany amin'ny 70 hektara no anaovana izao famokarana izao. Tonga nijery ny firoborobon'ny famokarana teny Antoerana ny ministry ny fambolena ny fiompiana ary ny Jono sady nanamafy ny paikady hoentina mampitombo ny vokatra vary safiotra. Dia izay moa zany ny anton'ilay fitsidihana ety sofa nisy ihany koa ny fiaraha-miasa zany efa nitsinjo an'izay ihany tsika amin'ilay fahavitantena ara-tsakafo. Ny fiaraha-miasa zany amin'ny FAO sy ny fitondram-panjakana sinoa anatin'ilay ataontsika hoe projet de coopération sud-sud na fiaraha-miasa ny samy tatsimo toanan'ny FAO dia ny fanapariahana n'ilay teknôlôjia ny fambolena ny vary masomboly izay masomboly safiotra moa na rihibrida ny lazantsika azy izay tena afaka mahatratra nay tambokatra farany ambony ary isan'ny teknôlôjia avolenta zany izay voizina amina firenena maro ary isan'ny mahatonga ny firenena sinoa manana izay le fahaleovantena ara-tsakafo izay. Dia misy zany fiaraha-miasa amin'ny lafiny ara-teknika ny hoe famokarana an'io masomboly io eto Madagasikara, zany hoe zareo mampianatra ny lafiny ara-teknika fa ho antsika malagasy koa dia afaka avy hatrany koa mampiasa n'ilay masomboly zany tsika ary izay hitantsika eto mampianatra an'ireo tantsaha ireo. Mariako fa ny fampiasana ny masomboly io sy ny fampiasana ny zezika zany izay miaraka aminy dia azahoana n'izao vokatra hatrany amin'ny 10 tonnes mahery isaky ny hektara. Izay zany tafiditra anatin'ny paikadintsika zany amin'izao hoe aleotsika apokosihana ny fampiasana an'izany masomboly tena mamokatra be sy ny fampiasana zezika mineraly indrindra satria mila zezika ny famokarana. Dia izay paikady anankiroa izay zany no ataon'ny ministera zany zao manomboka izao dia ny fanamorana ny fahazahoana an'izay ilay masomboly avolenta izay sy ny fanamorana ny fahazahoana ilay zezika mineraly ary fanamorana ny fahazahoana n'ilay fitaovam-pamokarana entina manatanteraka an'izany, indrindra ilay fitaovam-pamokarana izay entina mijinja satria betsaka ihany koa ny fahaverezana aorian'ny fiakaran'ny vokatra zany le atao hoe perte post récolte. Nahazo tombony tamin'izao torohay avy amin'ny manam-pahaizana sinoa izao ny teknisian'ny fambolena malagasy sy ny tantsaha manodidina. Tamin'ity taona ity zay vao nanomboka dia naresy lahatra nanao an'ity vary safiotry ity zany nisy fiofanana netsonanay tao amin'ny commune dia lasa ny ofana. Dia rehefa nahita an'ilay sary naseho an-dry zareo dia hoe tsara dia hoe andaotsika mba hanao hampiatra an'ity teknika ity. Dia rehefa natao moa ilay izy dia zao rahantsika mahita zao hoe tsara sady mety. Taloha zany tsy dia vokatra firy atao hoe 3 tonnes 4 tonnes par hectare fa amin'ity zany zay manantena mba mahita hoe 10 na 7 tonnes farafahakeliny satria zany zao rahantsika mahita zao hoe vokatra izy sady tsara. Ity zao mbola échantillon nataonay satria 30 vavy ihany ny anjara mory andro azo tamin'ity dia mbola kelikely natao tamin'ity eo amin'ny 20 tara zany ity zao fa manaraka zao zany zay vao hoe anitatra anao bebe kokoa an'ilay izy dia zay no tena hoe fanapahan-kevitra zany satria mahita ny fahatsaran'ilay vokatra. Tantsaha miisa 470 no nahazo fiofanana ary nampiatra avy hatrany ny teknika famokarana vary safiotra sinoa. Nahatonga na ho resy lahatra tamin'ilay teknika famokarana zany ilay vokatra azo. Rehefa nandeha ny fifanana dia hoe manome 10 tonnes 9 tonnes 8 tonnes l'hectare zany dia izay no nahatonga hoe hanao an'ilay izy. Ho an'ity hybride ity dia ho an'alo dia tena resy lahatra satria ilay ketsan'ny zareo zany efa matanjaka. Ny azy zany ketsa roa volana dia efa misy raviny enina mihoatra dia matanjaka io zany ho anay tantsaha zany dia tsy dia hoe atahoranao resy ny ahatra intsony zany io. Dia manaraka an'izay ny amin'ny lafiny zezika ny zezika dia rehefa te azo vokatra moa zany tsy maintsy mampiasa zezika. Ho an'ny hybride zao dia hoe ny ketsan-drery dia asiana zezi-pahatra ray sarety dia eo zany ianao mandray vokatra. Maritra 2 taona ity tetikasa famokarana vary safiotra sinoa ity.